Hebreo, toko voalohany. Efa betsaka ary tamin'ny fomba samihafa no nitenenan'Andriamanitra fahiny tamin'ny razantsika, tamin'ny alalan'ireo mpaminany. Fa amin'izao andro farana izao kosa dia tamin'ny alalan'ny Zanany no nitenenany tamintsika. Io Zanany io no nahary an'Andriamanitra izao tontolo izao, ary notendreny koa ho mpandova ny zavatra rehetra. Taratra mamirapiratry ny voninahitran'Andriamanitra sady famantarana velona izay tena toetra amam-pomba an'Andriamanitra izy, ary ny teniny manan-kery no hiazonany ny zavatra rehetra. Noho ny avy nanadio ny olona ho afaka amin'ny fahotana izy, dia nipetraka any amin'ny avo indrindra eo ankavanan'ilay Andriamanitra lehibe. Anjely tonga ambony lavitra noho ny anjely ny zanaka, sady nandova anarana tsara noho ny an'ireo. Fa tsy nisy na oviana na oviana, anjely nilaza an'Andriamanitra hoe: zanako ianao, iray niteraka anao aho manomboka anio, ary koa hoe izao ho rainy ary izy ho zanako. Rehefa nampiditra ny Zanan'ilay matoa ho eto amin'izao tontolo izao Andriamanitra, dia niteny hoe: aoka ny anjelin'Andriamanitra rehetra hiankohoka eo anatrehany. Sady izao no voalazan'Andriamanitra momba ny anjely. Andriamanitra dia nanao ny anjeliny ho rivotra ary ny mpanompony ho lelafo. Fa ny amin'ilay zanaka kosa dia hoy izy hoe: ny seza fiandriananao Andriamanitra dia maharitra mandrakizay, araka ny intsiny no hitondranao ny fanjakanao. Tia rariny ianao, fa alanao kosa ny ratsy. Noho izany Andriamanitra, ilay Andriamanitra ao, dia nifidy sy nanokana anao fa tsy ireo namanao, ka nampidina dilo-pifaliana teo andohanao. Ary ho koa Andriamanitra hoe: ianao Tompo no nanorina ny tany tamin'ny voalohany, ary ny lanitra dia asan'ny tananao. Ireo ho levona, fa ianao kosa maharitra. Ny tany sy ny lanitra dia ho tonta toy ny fitafiana, sy avalina toy ny lamba, ka ovana toy ny fitafiana. Ianao kosa dia mbola ianao ihany, ary tsy manam-pahataperana ny fiainanao. Tsy misy na oviana na oviana, anjely nilaza an'Andriamanitra hoe: mipetraha amin'ny seza fiandranana eto ankavanako. Izao kosa hanao ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao. Fa inona moa ny anjely? Fa manompo an'Andriamanitra izy rehetra, ka irahiny mba hanasoa ireo olona natao handray famonjena.